Hiditra amin'ny fahanginana alohan'ny fandatsahambato ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 7 Mey. Mifarana ny alatsinainy alina ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandidà mirotsaka ho fidiny. Nanatanteraka faradoboka avokoa ny ankamaroan'ireo kandidà nanomboka ny sabotsy ka mbola mitohy androany alatsinainy. Isan'ny nivohitra nandritra izay 20 andro izay ny fanakiana ny avy ao amin'ny mpanohitra ny amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpitondra fanjakana amin'ny fampielezan-kevitra. Ary anatin'izany ny fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny repoblika andro. Nandritra ny kabariny Tantoamasina dia nanambara ny filoham-pirenena fa azon'ireo olom-boafidy atao ny manao fampielezan-kevitra ary ny tena dia anisan'izany. Misedra olana ny tokantrano maro eto Antananarivo renivohitra amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Isan'ny vahaolana arosin'ny ministeran'ny rano, fidiovana ary fahadiovana ny fametrahana fandavahan-drano miisa fito eto an-drenivohitra ahafahana mitrandraka ny rano any ambanin'ny tany. Isan'izany ny tetsy hisolo izay mamatsy ny fokotany manodidina. Rano fisotro madio avy hatrany no mivoaka ao satria efa misy ny toby fanadiovana azy. Ireo olona tsy manana rano fisotro ao an-trano no misitraka amin'ny vantana itony fandavahan-drano itony raha ny nambaran'ny ministeran'ny rano. Ankoatran'izay dia efa andalana ny fikarohana vahaolana amin'ny fitrandrahana ny renirano kopa sy sisony hanampy ny ranony mandro seza izay tsy mahampy intsony ankehitriny hoy ny minisitra Fidiniavo raha vokatra. Ny alahady no nigadona teny amin'ny akordiga ireo mpandray anjara amin'ny andian'ny fahatelon'ny Rallye véhicule historique de la régularité rehefa avy nifaninana nandritra ny 3 andro. Nitarika mpanamory laharana faha 4 izay misy an'i Mijoro, Mihamintsoa ary Miranto Randriantahiry izay namily fiara Peugeot 404 no nivoaka mpandresy tamin'izany. Izy ireo no nahatana indrindra ny hafainganam-pandeha izay nosafidiany hanatanterahana ny 700 km nanaovana ny hazakazaka teo anelanelana Antananarivo, Ampefy ary Antsirabe. Ny isa 80 moa ireo fiara izay nivoaka teo anelanelan'ny taona 770 sy 770 nandray anjara tamin'ity andian'ny fahatelon'ny Rallye VHR ity. Mifarana ny sabotsy teo ny lalao fifanitsanana zazalahy latsaky ny 12 taona sy ny latsaky ny 20 taona ho an'ny taranja handball ny FIFANINANANA IHF Trophy faritra fito. Ny akio latsaky ny 12 taona izay voalohany tamin'ny sokady nisy azy rehefa naharesy ndroa misesy Seychelles sy ny Comore no hisolo tena ny faritry ny ranomasimbe indiana mandritra ny IHF Trophy continental izay ho atao amin'ny faraparan'ity taona ity. Toy izany ihany koa ny teo amin'ny sokady latsaky ny 20 taona na dia resin'ny la réunion aza nandritra ny lalao famaranana natao tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. La réunion moa dia tsy afaka miatrika ny fifaninanana continental no hisy ao anatin'ny rafitry ny fédération africaine ny handball. Mpilalao mpilaravinahitra roa no nantsoin'ny Romuald Roro Rakotondrambe mpanazatra ny Barea hanatevin-daharana ny ekipa pirenena. Taorin'ny filazana nataon'ny Norombahan'i maratra sy tambinoa de kalom antony arataratasy ny tsy fahafahan'izy ireo andrafitra ny Bare amin'ny lalao izay ionany amin'ny Comore sy Mali ny 7 sy 1 ho avy zao dia nantsona hisolo toerana azy ireo Emily Monod-Tierno milalao any US Mondorf Leban, Luxembourg sy Angelo andriana tena ao amin'ny Excelsior La Réunion. Raha ampitso 20 Mey no anainga eto Madagasikara ny délégation avy eto an-toerana hiazo an'i Johannesburg Afrika Atsimo izay anatanterahana ireo lalao roa ireo.